Natomboka ny maraina teo kosa teny amin'ny ministeran'ny fotodrafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana amin'ny tany ny famatsim-bola ho an'ireo commune sy faritra azo tombony amin'ny fametrahana fotodrafitrasa tafiditra ao anatin'ny enim-bolana faharoa ao anatin'ity taona 2024 Commune Valamo Telopolo sy faritra enina no azo tombotsoa amin'ny famatsim-bola manokana entina hanatsarana fotodrafitrasa ho an'ny fampandrosoana avy amin'ny ministera-panjakana misahana fotodrafitrasa, fampitaovana ary fanajariana an-tany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanampiana ireo vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana mandritra ity enim-bolana faharoa amin'ny taona 2024 ity izao fanapakevitra izao. Raha nambara minisitra Rivo Rakotovao dia tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ifotony no antom-pisiany ity lanonana androany ity. Natao tokoa izy ity fampifantarana ny hoe satria hitantsika fa io ny zavatra niova zany tao amin'ny tsy niova fa mety namafisina anisan'ny asa ereketan'ity ministera ity dia nivolaza teo fa misy an'ireo fotodrafitrasa indra mifototra mba ahafahana mametraka sady andalana an'ilay lazain'ny filohan'ny repoblika ary nivolaza tsara amin'ny drafitra navoakan'ny gouvernement ny nataontsika hoe ny développement inclusif intégré eto Madagasikara. Za dia tsy maintsy hita taratra amin'ireo asa ifotony toy ny fotodrafitrasa. Ny lehibe moa dia raha malala faran'ny toe-bolatsika dia tsy araka an'izany. Ohatsika zao any amin'ny vatovary fitovinany hoe ny projet anaovana ny poro, ny lalam-by, ny anaovana ny anadiovana ampiasana ny inona ny renirano ty fangalana zavatra lehibe zany. Tsy ho hitantsika zany anatin'ny teti-bolan'ity ministera ity akory fa tetika hafa fomba hafa ny ahafahana miara-miasa amin'ireny fa ny hitantsika dia ny toy izao ahafahana mifanampy tsy za irery akory. Fantatsika fa ministeran'ny intérieur zao dia manana ihany koa zany izy ahafahany mifandray aminareo. Ny tele jeneralin'ny asa vaveny dia nanamafy fa ilaina fikojana ireny fotodrafitrasa ireny izay apetraka eny anivon'ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana. Marina fa commune Ambohivohitra 720 ary commune Andrenivohitra 120 ary faritra enina manerana ny Madagasikara no nahazo izay famatsim-bola izay. Nanamafy minisitra ho fanajariana an-tany fa samy azo ny anjarany avokoa ireo faritra sy commune hafa amin'ity fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ny fampandrosoana ity.